misy aloha zany a faminavinana mpisakafo atoandro anireo dokera sy mpanasa lamba izay atao tapin-tanàna ny commune Ampitatafika amin'ny faha-efatra amby roapolo ny volana desambra. Dia aorianan'izay a izy koa zany a fizarana vary zay aloha ny tena azo antoka fa ny akoatran'ny vary mbola hotadavina ny atao hoe enti-manana aminy. Amin'ny teny fohy a ny 7 an'ny commune Ampitatafika dia taonan'ny fandesena satria raha araky ny toe-bola ny budget 2014 ny ainana dia nahita famatsim-bola avo roeny nahatratra teo amin'ny 900 millions d'ariary ny commune Ampitatafika ny taona 2014. Fandresena ihany koa satria ny CNAPS dia efa voaefa avokoa ny taona 2014. Raha toa ka endrasana ny faran'ny volana janoary 2014 no mandoa ny 4e trimestre. Fandresena ihany koa satria afaka nandoa ny 13e mois ampiasa ary nandray ny mpiasa tsirairay dia mbola nampiana fampiakarana ihany koa. Raha ny ao anivon'ny tanana dia navita lalana eo amin'ny 4 kilometatra eo sy sasany tamin'ity taona 2014 ity vita pavé. Ny fatsakana dia nahatafiditra 2.30 ny taona 2014. Ny jiro dia manitatra isak'izay tratra ny commune Ampitatafika ary manodidina ny 470 ny jirona ampidirana tamin'ity taona ity mandeha amin'ny jirama. Ny ao an-tsena nahazo pavillon vaovao misy rihana ny commune Ampitatafika. Ny fifandraisan'ny commune sy ny fokotany 13 misy ao aminy dia nahefa ny fampanantenana nataon'ny ben'ny tanàna ny atao hoe fonds de développement local interne izay miainga amin'ny volan'ny commune madiodio ka dia nanolorana 1 million d'ariary avy ny fokotany 13 ary efa voaefa avokoa no mikasika an'izay. Io vola io zany dia nentin'ny zareo nanaovana tetikasa na fanampiana amin'ny eny toerana. Ny fifandraisana amin'ny resaka gendarmerie dia mihatsara ny fandriam-pahalemana eto amin'ny commune Ampitatafika. Ekena fa nisy ny tifitra izay nahafaty olona izay rehefa nitatitra nataon'ny gendarmerie tamin'ny tenanay dia règlement de compte ilay fitifirana fa tsy tena ataky atao hoe tsotra fotsiny fa efa tena voakarama ny olona hotifirana zany no vonoina. Ny fifandraisan'ny commune Ampitatafika amin'ny fanjakana foibe dia manohana tanteraka ny commune Ampitatafika ny atao hoe ny fanjakana mifandimby rehetra zany ao anatin'izao fanjakana izao. Dia ny lalana amin'ny ripohity moa zany efa voateniko teo misy apahany zany teo amin'ny 1200 mètres linéaire vita tamin'ity taona ity. Ny tatsa ny fikambanan'ny mpamboly sy ny commune Ampitatafika dia mivondrona tamin'ity taona 2014 ity ka ny commune dia nitondra teknisiana sy namatsy arabola amin'ny volan'ny commune madiodio.
dia atreto tsika miresaky zao rehefa ao anatin'ny rotsakorana dia reo tanimbary rehetra nandefasana ketsa dia tsy misy tratra ny tondra drano na nyray ary fa voafea ny rano atreto dia itsika 20 volana desambra izao dia mbola tsy nahatratra afa-tsy ny 5 millions d'ariary nalefa fanjakana foibe mbola tsy tonga ny subvention akoatra ny hoe ny subvention mitapahana tamin'ny fitondrana tany aloha-tany nefa lasa tsy misy tsony ankehitriny na zany gaty zany ary ny fanamin'ny commune Fitatafika amin'ny taona 2024 dia nahitady mpamatsy vola avy roeniny ihany koa ny budget primitif 2015 ny commune Fitatafika ka mba eritreretinay zay mba ho tratra ao anatin'ny efa bolana mieloha mandritra ny taona 2024 iny raha toka nahafahanay tamin'ity taona 2024 ity zany hoe indroa avoen'ny toe-bolan'ny commune no famatsiana azonay tamin'ny fanjakana foibe dia tany amin'ny volana septambra tany le izy vao tonga zay tanjon'izay fa amin'ity zany ny tanjonay dia any fa efatry ny volana zany hoe farany volana avril any dia efa mba eritreretinay fa ho tratranay zay satria misy tetikasa goavana be miresaka lalana zany mba efa anaovan'ny commune zay tena farany zay etsika farany zay tratrany ho izana ho totsaina amin'ny taona ho avy iny ny mandamy be ny tanàna moa ny hitatra fa raha tao anatin'ny fehim-potoana hoe ny fanarahana mitrany amin'ny mpiandohana ny tantanana dia ambara zany fa efa tratranay zato isanjato ny fampanantenana rehetra tamin'ny fifidianana be ny tanàna ary efa mihoatra ny nampanantenana ny zavatra tao amin'izao satria koa moa mihoatra ny fotoana nipetrahanay teto amin'ny toerana dia miezaka zany ny commune manao zay ho tratrany mba amoramora ny fiainam-bahoaka mandray anjara izy eo amin'ny fiainam-bahoaka nahazo ordinateur anankiroa zany ny commune Fitatafika amin'le hoe coopération outre-mer zany izy io avy amin'ny île de la Réunion fangatahana tamin'ny taona 2010 dia azo amin'ny zao farany taona 2010 zao zay tena isorana be da be ny île de la Réunion izay tamin'izay izy moa efa nikasa mihitsy ny amin'ny fitaovana maromaro ny commune Fitatafika mahafinaritra dia hoe commune latsaka ny folo eto Madagasikara nazo an'io ordinateur io dia anisan'ny nahazo anjara tamin'ireny zany ny commune Fitatafika ka napetraka ho an'ny commune izy io fa tsy natolotra ho an'ny be ny tanàna ka mijanona ho faranan'ny commune zany dia tokony hita soratra ao amin'ny comptabilité des matières ny commune Fitatafika anatsarana ny asa ary ihany koa ny commune Fitatafika tamin'ity taona volana desambra 2024 ity dia tafiditra tanteraka ny connexion internet zany mandritry ny heritaona efa voaloha vola avokoa ny heritaona rehetra iarahana amin'ny blue line ka misy connexion permanent zany atao amin'ny commune Fitatafika mandritry ny heritaona dia everina fa anatsara sy anafaingana sy anamora ny fitantanana ny commune Fitatafika ihany koa ny fisian'izay internet zay ny fifidianana be ny tanàna dia vonona tanteraka ny tenanay satria tamin'ny mbola tsy nahafantatra zay momba n'izany atao hoe fitantanana andraikitry ny be ny tanàna raha moa nahavita zao ve moa efa mahalala tsy rotsaka fa kosa na izany ary misy ny fanovana tiany ny fanjakana foibe atao amin'ny kehitriny réforme administrative izay tsy dia miombon-kevitra loatra amin'izay ny tenako manokana fa kosa ny manatsara ny efa misy ny manamafy ny fahefana
sy ny andraikitra ny be ny tanàna no everiko fa ampandroso any Madagasikara. Ny tsapako sy henoko amin'ny fivoriana tao miaraka amin'ny ministera ankehitriny dia makany amin'ny recentralisation ny tendance amin'izao fa tsy décentralisation loatra, ka manjary lasa marionnette sisa lehibe ny tanàna, ka izay rafitra izay no mipotra dia hita eo aloha fa ny fahazotoana tsy dia tena mena amin'ny atsasany mihitsy ny fahazotoana, satria hitsanga-menatra daholo izay ho avy rehetra eo. Ary fanampin'izay dia hoe misy ny administrateur civil heverina fa reny hono ny tena mahay, reny hono ny mahazaka ny atao hoe fampandrosoana. Dia ho an'ny eto anivon'ny commune Ampitatafika izany sy izay be ny tanàna mety miombon-kevitra amiko dia miteny zay hoe alao zay hijanona commune rurale fa zay vonona hifanamby amin'ny Antananarivo renivohitra raha toa ka izy ny référence, dia zay vonona hifanamby fa alao zay hijanona commune rurale amin'izao fitantanana izao. Fa raha resaka fahamarinana ny tadavina dia afaka contrôlena auditena ny compte-ny commune raha zay no mahatsara azy, fa tsy ny ataon'ny tandrefana rehetra kory dia mety atao amin'ny Madagasikara amin'ny fieritreretako azy amin'ny maha-malagasy antsika tezana atao anatin'ny hoe kolotsaina malagasy izay anisan'ny tadidiko dia hoe tainombo mivadika raha tsisy mangalatra tamin'izany andro izany, anisan'ny azo lazaina hoe nandroso kokoa Madagasikara. Ka raha hoe ny administrateur civil hono no mampandroso tanàna dia rehefa mijery an'ireto commune urbaine manodidina reto Antsirabe, Tamatavy, Antananarivo renivohitra, Fianaratsoa izay tsisy mahalokarana dia mba mieritreritra hoe sao dia le commune rurale indray no atao fitaratra fa tsy ny urbaine intsony.